manolotra ny arahaba tompoko ny tsiko ny varatra aza malefaka na maritra ny toetra ny androntsika indrindra ho an'ny morontsiraka atsinanana tsy ho maro toerana kosa ny atmosfera any amin'ny ilany andrefana sy ny tapany atsimony afovoantany tsy isy ny fiforonana rivodoza ary tsy isy rivodoza mety akasika Madagasikara atao anatin'ny 5 andro avy raha mivilany toetra ny andro ho amin'ny rampitso maraina anjerena amin'ny antsipriany dia andraoana mety arahana orana malefaka indraindray morontsiraka mifatry sava analanjorofo ary atsinanana ololovan-drahona amin'ny voamaraina fa isava miandalana ihany rehefa misandratrandro any amin'ny ilany atsinanana ny fatry Sofia aloatra mangoro ary vatovava mifatra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny na ibantoerana kokoa ingabe masoandro raha nitolakandro kosa indray dia mety ahazo orana tandrifin-drahona ny any amin'ny manodidina ny samborano isy orana tandrifin-drahona fa mitsitokotoky ihany amin'ny akapobeny any amin'ny fatry melaky menabe bongolava itasy vakina karatra moromani matsiatrambony ary iorombe mifatra hafa dia ifandimby ao ndraona sy masoandro raha ny vinany maripana indray manodidina eo amin'ny 420 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 3 degré morontsiraka atsinanana ary 4 hatramin'ny 4 degré na 5 degré kosa ho an'ny morontsiraka andrefana anainka 7 degré maripana ambony indrindra any amin'ny fatry betsiboka raha vinany toetry ny andro ny alatsinainy kosa indray ary dia saika maina tanteraka mihitsy aloha ny andro ny voamaraina fa ny tolakandro kosa no mety ahitana orana malefaka ny any amin'ny fatry sava analanjorofo ary morontsiraka mifatra atsinanana mety isy orana tandrifin-drahona fa mitsitokotoky ihany zay amin'ny akapobeny any amin'ny fatry melaky bongolava ny ilany andrefany tasy vakina karatra moromani matsiatrambony ary iorombe mihitatra hatrany amin'ny atitany mifatry menabe mety ahazorana tandrifin-drahona ihany koa morontsiraka mifatry boeny mifatra hafa dia maina ny andro amin'ny akapobeny na andraona mitsitokotoko mivinany maripana indray tsy misy fiovana misongadina fa manodidina eo amin'ny 12 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany 13 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 15 degré ho an'ny morontsiraka andrefana tafakatra 17 degré ho hatrany ny maripana ambony indrindra any amin'ny fatry betsiboka andao faranana mivinany toetry ny andro amin'ny talata ary izay dia mety isy tandrifin-drahona iserana ihany ny aty amin'ny fatry sava analanjorofo ary toamasina mifatra hafa homaina ny andro amin'ny akapobeny na andraona mitsitokotoko fa amin'ny fiafaran'ny tolakandro na ny alina dia tombanana andraona miandalana mety isy ihany nerjika isina orana tandrifin-drahona eny atsefatsefany eny aty amin'ny fatry menabe bongolava ny ilany andrefany tasy vakina karatra moromani mihitatra hatrany matsiatrambony iorombe ary ny atitany mifatra atsimo andrefana raha vinany maripana indray dia saika eo amin'ny 4 hatramin'ny 20 degré ho an'ny afovoantany 20 hatramin'ny 13 degré morontsiraka atsinanana ary 13 hatramin'ny 14 degré ho an'ny ilany andrefany Madagasikara iny tsy misy fiovana misongadina fa eo amin'ny 5 hatramin'ny 17 degré foana maripana ambony indrindra any amin'ny fatry Sofia sy betsiboka dia zay indray raha vinany toetry ny andro atao anatin'ny 3 andro avy fa ao anatin'ny fankalazana ny andro maneran-tany ho an'ny toetrandro taona 2022 izay manana loha hevitra hoe loha laharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro manome fotoananao ary izahay etsy amin'ny hôtel de ville Analakely amin'ny faraika amin'ny 20 fa 2 amin'ny 20 ary fatelo amin'ny 20 ny volana marsa ho avy izao isy fampirantiana sy famelabelaran-kevitra maro samihafa ao anatin'izay mametraka veloma mandrapitafa ho manaraka indray raha tompoko lasy tompoko vavy ho fankalazana ny andro maneran-tany ho antoetry ny andro 7 izay mitondra loha hevitra hoe loha laharana amin'ny hetsika mahakasika ny toetrandro eo ambany fiainy minisitra ny fitaterana sy ny famantarana ny toetry ny andro ary ny fanohana ny firenena mikambana sy ny fiara-miasa teknikal man meteo Madagasikara manolotra ho anao hetsika lehibe ahitana fampirantiana famelabelaran-kevitra fanentana ny isan-karazany fifaninana isan-karazany toy ny sary radio crochet izay azahoana loka maro izany dia ho tanterahana ny 2 mars 4 amin'ny parville lampany tanàna Antananarivo tsy misy vidim-pidirana tongava maro